Bonsoir adolona antsika rehetra. Fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany no amintsika. Misaotra ny tompony antsika mbola afaka niona indray amin'ity tapany hariva ity. Hanohijantsika ny fianarana ny tenin'ny tompo. Mbola ao anatin'ilay resaka valala zany tsika, le nivoaka avy tao anatin'ilay lavaka tsy hitanonoa. Mbola io hanohijantsika ny lesona. Tena sitrapon'ny tompo dia fitaitsika amin'ity an'ity mikasika le loza voalohany zany. Amin'ilay loza telo farany izay voalaza zany ny amin'ny trompetra. Dia hiara hivavaka ary tsika ametrahantsika izao fotoana izao ampilatanan'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra raha io. Mbola miantso inaranao indray zahay raha mametraka izao fotoana izao ny amin'ny fampianarana. Satria tsy manana fahendrena na fahalalana. Ianao ny tompon'ny fahalalana sy ny fahendrena rehetra. Ko mangataka hatrany izahay raha io, aoka reny faneno masina no hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana. Na zazy mampita amin'ny teninao na ny any tokantrano sy amin'ny fitoerana izay hianona ny teninao, dia aoka ny fanahinao ny asa aminay tsy raray avy. Hamasino izahay ray amin'ny teninao, satria ny teninao ny fahamarinana. Sokafo ny fonay sy ny sainay, ka dia sorato am-pony iray ny teninao ary ataovy ao an-tsainay. Da nisy falatsana na tsy famendrena vitanay tao anatin'izay fotoana nisarahanay izay dia hifonanay aminao zany Andriamanitra raika angatana efamindram-po sy famelan-keloka. Mangataka aminao zay Kristy io, diovy amin'ny rahanao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao zay ho afa-keloka. Ary eo ka ny fanahinao tompo ho hitantanay mandrakariva ho amin'ny marina rehetra ary marina nafaka nay tsy ho andevo. Dia meteza raha io ampianatra anay indray renao amin'ity hariva ity, mitenena raha efa voninkaino izay voakanao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Inona moa ny resantsika farany zany? Dia ny zavatra ny resantsika farany dia mikasika zany ilay resaka ilay hoe rambo, satria hoe ao amin'ny rambo no misy ny heriny zany izay anindronan'ny olona zany ka ampangiry firiny azy mandritra ny 5 volana satria ao ny tena misy ny heriny. Dia inona moa le hitantsika tao amin'ilay rambo fa dia zao hoe le famitahana zany sy ataon'ny Satana amin'ny fomba rehetra zany. Na amin'ny resantsika teo moa ny resaka tsy tia marina iny tamin'ny resaka hoe eo ny sehatra politika na amin'ny resaka famitahana zany, eo amin'ny resaka fiarahamonina. Fa ny tena zava-dehibe farany resantsika tao anatin'izay dia resaka ihany koa tsika miresaka hoe ny fiangonana. Satria Satana zany amin'izao vanim-potoana zao zany dia zao any amin'ny fiangonana mihitsy izy ny tena mamitaka zany. Ary mazava ange le tenin'i Jesosy manambara manao hoe verenantsika vakina ilay izy fa tsy manina mihitsy satria ao anatin'izay ilay lesona atao Matthieu 4:20. Raha isika tia Matthieu 4:20 dia verenantsika vakina kely ilay izy. Dia ahoana izy Jesosy no milaza eo amin'ny andininy 4 dia zao ny teneniny eo amin'ny andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe mitandrema fandrao isy hamitaka anareo. Mitandrema izy fandrao isy hamitaka anareo. Zany hoe i Satana mihitsy zany io hamitaka io. Dia toy izany izy andininy 5 fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe izao no Kristy ka maro no voafitany. Zany hoe mitondra ny anaran'i Kristy zany izy. Firifiry ireo fiangonanareo mitondra izany anaran'i Jesosy zany. Fiangonana mba tsy hanonona koa azy sao dia tezitra ilay fiangonana izay no lazainao fa mpamitaka zany. Fa firifiry ny fiangonana mitondra ny anaran'i Kristy zany. Ao ihany koa moa dia efa tsy tenenina intsony misy ny Kristy santo ka tena misy mihitsy zany. Dia toy izany ilay vaky teny. Ahoana izy teo? Ka maro no voafitana ozy izy. Tena be zany no voafitaka amin'izy io. Dia toy izany ihany ilay izy aty amin'ny andininy 4:20. Dia ahoana izy? Andininy 4:20. Fa izy Kristy santoka sy mpaminany santoka hitsangana ka haneo famantarana lehibe sy fahagagana ary azo ataona ny olom-boafidy aza dia ho fitahana. Misy mpaminany santoka. Io zany le hoe le rambo zany. Mpaminany santoka. Ho avy zany fampianaran-diso karazana be dia be. Izay ny tena hoe isan'andro dia misy fiangonana evangelika mitsangana foana. Dia samy mitondra manao izay style-ny eo inona ny mety. Dia misy ohatrany hoe zany zavatra misy eto Frantsa ny resahako, zany tsy mahalala azy any amin'ny toerana hafa izay fantatro ny resahako amintsika. Misy ohatrany manokatra kafe izy. Dia ohatrany hoe kafe evangelika efa iarahana mandinika amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy foana zavatra ohatr'izany isan'andro. Dia any États-Unis misy ireny fiangonana evangelika ireny
dia eo anatin'ilay fiangonana mitanjaka daholo izy rehetrarehetra na le pasterery aloha ary zany zany fiangonana zany fiangonana misy rehetrarehetra dia ozy ianao hoe mbola tia ihany le fahamarinany ity zany nefa ny ten'Andriamanitra milaza araka le lesitsika tamin'ny maraina iny izahana toetra zany izy hoe ahoana moa no ahafantarana azy dia ny tenin'i Kristy manambara manao hoe ny voany no ahafantaranareo azy satria ny azo tsara dia mamovo tsara foana fa ny azo ratsy dia tsy maintsy mamovo ratsy. Jesosy nga nitory dia nitanjaka izy nitory tery tampitanety tariny fa zany ny fiangonana evanjelika amin'izao misy mitanjaka iray fiangonana. Zay ny resantsika tamin'ny maraina iny fa bon efa niresaka lava tamin'iny tsika efa tsy verenantsika intsony zany le izy zany fa zay le izy hoe enina ny olom-bofita zao izy dia ho fitahany izany ka iza moa zany ny tena nitratranyio fitaka ny devoly io sy ny fampahoriana zany zay ataony zany sy ny fampijaliana zay ataony satria miasa amin'ny fomba rehetra zany izy famitahany eo amin'ny sehatra politika famitahany ara-pivavahana famitahany eo amin'ny tokantrano manao deuxième bureau ny rangahy dia lazaina izy fa nanao zavatra kely tery zavatra misy ankesany za zao tena nanana mpiara-miasa tamiko mihitsy mpiara-miasa amiko nanao an'izany zavatra zany dia miresaka izy amin'ireo namana lehilahy ampiasana zany izy miresaka manao hoe zao no nataoko dia ozy ry zalahy miresaka aminahy zany manao hoe za aloha tsy mahavita mivita an'le ry mihitsy fa le ry c'est un champion tena enjany io dia hoe fa inona hoany nataony garany dia miresaka eo le olona resahana zany miara-miresaka aminay io ny zavatra nataony inona ny zavatra nataony namorona taratasy izy dia nalefany any an-trano ny taratasy iny amin'ny alalan'ny fiasana zay esako zany dia hoe manao mission izy any Afrika zany izy manao mission hoe misy formation ataony any any tsy haiko tao tany ina anaran'ity toerana ity tany Maroka le toerana dia nanao mission any izy dia tonga tao an-trano le convocation zany nefa nalefany avy any am-piasana dia hitany vadiny le izy dia antenao mission fa misy formation tsy maintsy ataoko mikasika ny resaka hoe resaka gaz le izy zany ina ny ataony any Afrika nga izy manao mission zany miaraka amin'ny deuxième bureau any izy andeha manao vacances zay le mpamitaka lasa mpamitaka koa na ny olona fa tratran'io setroko io daholo dia zay lasa daholo na ny olona koa raha mpamitaka dia faly ary zareo mitantaran'izany mampalahelo le izy fa dia inona moa dia io zany zavatra ataon'ny satana io zany amin'ny resaka fampahoriana zay ataony zany dia hoe ambrambo no tena misy ny heriny amin'ny famitana zany ka ifamitana io dia mitondra ino mitondra fampahoriana io mitondra vonolona io mitondra alatra io mitondra zavatra maro samihafa zany izy io eny ka nateo amin'ny kristianina raha dia nisy zany zavatra zany fiangonana mitondra ny anaran'Andriamanitra lasa izy indray no mamono amin'ny anaran'i Kristy dia amin'ny alalan'ny fitaka no entiny amin'izany zavatra izany hoe nohony amin'ny Kristy Jesosy mahatonga anahy mamono satria ireo tsy manaiky an'izao zavatra zao dia fitaka daholo inge zany rehetra zany satana zany miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina mihitsy tany an-danitra raha voafitany ko vomaika fa nytetỳ tany ve dia normalna zany satria ny ray mpandelo tany an-danitra dia nenjera ozy izy dia vakitsika leo amin'le toko fahasivy andininy fahefatra toko fahasivy andininy fahefatra sy ny fahadimy ino mahatonga antsika maky amin'ny toko fahasivy andininy fahefatra sy ny fahadimy io dia mahakasika le hoe iza moa no tena tratran'le loza zany sy le fampahoriana zay ataon'ny satana izany dia zao no tena ny azo atao amin'le toko fahasivy andininy fahefatra sy ny fahadimy ny anaran'i Jesosy ary nilazana izy mba tsy hanimba ny ahatra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny azo akory aza fa ny olona izay tsy manana tomboka asian'Andriamanitra eo amin'ny andriny ihany zany hoe iza zany ny olona izay ho ampahorian'ny satana ity dia ireo izay tsy manana le tomboka asian'Andriamanitra ireo zany no tratran'io fampahoriana io fampijaliana io famonoana io ny sasany dia mamono tena mihitsy izy hoe ny lozam-bady afa zao voafitaka dia mamono tena vokatra n'le zavatra ataon'ny satana zany dia zao le olona tsy manana ny tomboka asian'Andriamanitra ka ny tena tratran'izy ity zany efa ny anarantsika teto mikasika an'izay hoe
tombo-kasen'Andriamanitra zay. Ary mandritra ny hafirina no ampahoriany Satana anazy. De tenenina ihany lay izy. Tenenina ihany lay izy andininy 5. Nefa tsy nahavela faty azy izy fa ny ampanaitaina azy 5 volana. Ary ny fampanaitainany dia tahaka ny fampanaitainany mainoka raha mamely ny olona hozy izy. Mandritra ny hafirina zany ny fampahoriana anaovan'ny Satana azy. Eo zany le olona na misy koa ary olona zany maniry ho faty dia tsy maty izy. Dia le fampahoriana zay ataony mandritra ny 5 volana. Ka mikasika ny fampahoriana 5 volana io zany dia inona ny zavatra mitranga, maninona ny lazaina ilay izy hoe 5 volana. Maninona tsy natao hoe 2 volana, maninona tsy natao hoe 10 taona na hoe 50 taona na hoe 100 taona, fa maninona ny hoe 5 volana. Inona ny mahatonga le resaka hoe 5 volana. Dia le faminaniana zany zavatra ny sary asehon'le faminaniana zany dia mampiasa ny sarin'ilay valala izy mba ampisehoana le fandringanana zay ataony. Satria ilay reto mampahory reto dia inona le endrika asehony? Le valala nge ny endrika hoentiny. Fa hoe amin'ny rambony misy ny heriny izy ampahorian'ny olona. Ka le valala zay aseho eto zany dia raha vao miresaka valala ianao ka mandeha amin'ny andihany ny valala amin'ny hoe miaramila anazy, satria valala be deaibe no nivoaka avy tao amin'le setroka. Dia ny valala nefa ny sary asehon'ny valala rehefa miaraka be deaibe izy, raha izy anankiray kely eny mibozaka eny tsy maninona, fa rehefa miaraka be deaibe izy dia inona ny dikan'izay? Andringana izy zay. Tadidiko mihitsy mety mbola misy zany a Madagasikara amin'izao fotoana zao, fa nisy fotoana tamin'izay tao Antsirabe. Mianatra iny ianao zany misendra mivoaka anao amin'ny tokotany, tsy haiko na arivariva angambany izy iny, ataontsika après-midi tany. Dia mamaka rivotra tokotany eo anao. Inona ny zavatra nisy? Avany atsimo le valala, mandrakotra ny rahona iny eo ambony, tena maizina le lanitra. Rehefa tratran'io valala io lanitra io dia maizina io. Takona le masoandro, maizina le lanitra, valala fotsiny. Dia zay moa tany Antsirabe tany manana ambanivohitra zany. Dia rehefa makany ambanivohitra ianao, potika ny valala daholo ny sary rehetrarehetra iny, ny voa zay maniry zany dia potika. Ny katsaka zay maniry rehetra dia potika. Satria tonga ny valala n'inona? Tonga ny valala andringana, tonga ny valala andrava. Tsisy azonao hohanina intsony ny vokatra rehefa potika ny valala iny. Zay zany le sary asehon'le valala, hoe andringana sy andrava izy. Amin'ny alalan'ny sary asehon'le faminaniana zany eto. Fa faharoa manaraka an'izay, le hoe 5 volana. Inona indray ny sary asehon'le 5 volana? Ny cycle de vie ny valala, na hoe ny androm-piainan'ny valala zany, manomboka amin'le hoe état de larve, satria larve zany izy mbola voafo iny zany larve izy. Dia rehefa avy eo izy lasa valala iny izy, rehefa avy eo mandra-pahafatiny. Iny valala iny zany izy larve iny mandra-pahafatiny. Dia 5 volana ny fepitaona iainany. Zay zany ny fepitaona iainan'ny valala. Ny valala zany tsy mihoatra an'izay ny fepitaona iainany. Ka ny Satana zany eto dia ampoharina amin'iny ny Satana, ampoharina amin'ny valala zany Satana eto. Ka ny dikan'izany dia zao, mandritra ny androm-piainan'ny Satana zany, dia aninona ny Satana? Andrava sy andringana zany Satana mandritra ny androm-piainany. Fantatsika tsara fa nomena fepitaony Satana iainana. Ahoana ny alantsika an'izany? Eo amin'ny Apokalipsy 12 no ahitantsika an'izay. Apokalipsy 12 no jerentsika. Dia vakintsika le 12. Inona ny zavatra teneniny eo? Ary noho izany dia mifarila lanitra sy anareo izay moninao aminy. Loza ho an-tany sy ny ranomasina fanidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe. Satria fantany fa kely sisa ny androny. Izy zany malala tsara n'io androm-piainana io. Andriamanitra koa malala hoe izao ny fepitaona fetrandro omenan'ny Satana. Na ny fepitaona omenan'ny Satana. Dia mandritra n'izay fetrandro omenan'ny Satana zay zany, satria efa nomena azy ny fahefana teto tany, dia andringana sy andrava zany izy. Andringana sy andrava izy mandritra n'io fepitaona iainana io. Nampoharina tamin'ilay valala ny fepitaona iainan'ny valala dia 5 volana. Ka ao anatin'izay 5 volana izay zany ny valala dia mandringana sy mandrava izy rehefa miaraka be deaibe sahala amin'iny zany. Dia Satana koa mandritra ny andro izay iainany zany, ny fotoana izay nomenana azy, anjakany, dia andringana sy andrava izany Satana. Dia izay tratran'io zany dia zao toritory izay tratran'io zany.
mijaly zay tratran'io zany eo am'le 15 apokalipsy 7:15 verenantsika vakina le izy teo apokalipsy 7:15 ny anaran' Jesosy nefa tsy navela ahafaty izy azafady nefa tsy navela ahafaty azy izy fa ny ampanahitaina azy 5 volana ary ny fanampanahitaina dia tahaka ny fampanahitaina ny mainoka raha mamely olona izy zany hoe le satana zany dia zay mihitsy ampanahitaina ny olona no tena zavatra ataony io ampijaly ny olona no ataony io dia jerinona ny fijaliana ataon'ny satana ao no misy olona andevoziny toka na dia te hiala ary tsy afaka amin'izany toka zany satria tsisy mavita amin'ny herin'ny tenany zany ao ny ampahorin'ny ohatra hoe resaka toka zany angenao ohatra ny hoe miravavy miasa ianao dia efa mba mivavaka mihitsy ianao hoe zary tena mba tsy sotro toka ntsony Andriamanitra fa mivoaka vao ampiasana ianao dia ny lalanao mody any an-trano nefa tsy maintsy mandalo le bara ianao na dia miteny ianao hoe tsy te handalo ianao dia iny le tongotrao fa mivily moramora dia mamindra dia mitsofoka ao amin'le bara ianao misy olona za tsy te hijangajanga zany tsy te hanao an'izany fa vao manakaiky ny tranony iza ny anarany eo Catherine dia mandondombaravarana ihany tsy maintsy tafitsofoka ao misy olona za tsy te hangalatra fa tratra ny andevoziny satria nahoana raha vao tsy manana n'Andriamanitra ianao tsy vitanao miady amin'io zany tsy vitanao makany amin'ny olona zay tsy manana n'Andriamanitra ohatra ny aty andafy zany dia makaiza izy mandeha any amin'le centre de désintoxication reny izy no mandeha any amin'ny hôpitaly zany dia tsabona mpinanana fanafody misy ny sasany eo ohatran'le olona mifoka rongony reny zany dia alefa amin'ireny toerana eny fa mivoaka avana izy fa vao mainka pira lavitra indray ny tany rehefa avy eo mijaly le olona tena mijaly mangididy ampahorin'le rongony io tsy vitan'izany fa nasigary io ary mampahorina tamin'ny nisy taona tany Lyon le izy teto Frantsa dia le mpivarotra zany efa hidy tsy haiko hoe efa andro efa lera fidian'le fivarotana zany le izy tsy haiko hoe tamin'ny amin'ny 9 alina angamba nedy le fivarotana dia nisy olona teo nandondona hoe mba hividy sigara dia tsy nety le any za efa hity tsy nety izy tezitra le satria mbola voanidy mihitsy zany izy dia hoe efa tsy mivarotra ntsony efa tonga ny lera fa tezitra ho a le lehilahy fa nalainy ny antsy tsy haiko na antsy na basy ny teny aminy fa na ny tsatoany na ny tifiriny to basy angambany to ny tifiriny basy dia maty le mpivarotra sigara zay zany namonoana satria tsy nomen'le mpivarotra sigara izy satria nahoana andevozin'le sigara loatra le olona ka rehefa tsy azo ny doziny dia tezitra izy lozanga io dia ny fiainan'ny zanak'olombelona zany amin'le izy rakotra le fahamazinana amin'le valala zany dia mamela ny valala dia makany amiratsy ny olona lasa vetaveta indrindrandrindra moa amin'izao vanim-potoanan'ny réseaux sociaux na hoe ny internet zao zany dia mirongatra ny faharatsiana inona ny sary tsy vetaveta mandeha any amin'ny réseaux sociaux any amin'ny Facebook na any amin'ny internet any zavatra raha sary tsy manjary zany hoe tonga ny faharatsiana zany mbola tsisy zavatra hoe zava-betaveta ohatran'izao no tamin'ny mandeha amin'ny télé na mandeha amin'ny internet raha tsy amin'izao vanim-potoana ianantsika izao ny zavatra any Madagasikara ny resahana fotsiny resaka hoe insécurité ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana zany mitsoka ny any tanàna fa hoe mandalo ny daly ary efa miteny izy hoe ho avy zay na volaninao raha lasa ny dralahy ny omby kelinao iny mba hanananao tsisy raha mandeha indray ianao mitory makany amin'ny fitsarana mba mitaraina ianao mpanambola ny mahazo rariny dia ianao indray ny migadra zany ny zavatra misy taraina ianao any amin'ny polisy indray rotsy meo kely aloha ahoana indray ny anjaranao za tsy miteny hoe polisy rehetra manao an'izany fa betsaka ny polisy manao an'izany nefa misy ihany koa ny polisy izay manao ny rariny satria mba misy matahotra an'Andriamanitra ihany reny polisy reny fa ny akabetsahany dia meo kely aloha ny tsy fanajana raisireny zany moa dia tsy tenenina ntsony zany eo anatiny daholo dia vokatry le loza zany sy le fampahoriana zay misy dia io tsy inona le zavatra teneny teo amin'le toko fasivy teo hoe
andin'ny fahadimy tsy navelana faty azy izy fa hampanahitaina azy 5 volana zany hoe le fampahoriana zany mifafinaretany devoly zany mampahory anao sy mampanahitaina anao de misy ange olona le vokatra n'zany rehetra zany ohatra hoe leon'ny fiainana izy na hoe ny lozam-bady zany saraham-bady ohatra hoe lasa ny vadiny nanaraka vehivavy hafa ohatra de mamoy fo zany satria tsy manana an'Andriamanitra de hoe amony tena na hoe voaroaka tamin'ny asa de hoe inona tsony ny amiko zany za fa ny asa 4 taona tato amin'ity fiasantiny ny asako zao iala inona no ataoko za ty efa 10 taona zao zay vo hianatra asa ve za zao inona no ataoko za ve de angataka eny sisin-dalana de ahoana zany de mamofo ny olona de za miresaka amintsika zao moa zany eto Paris zany miresaka amintsika de eto Paris misy an'le hoe misy métro zany eto de amin'ny métro io zany rehefa mandeha zany izy satria lalam-by ny eo ambanin'iny zany de misy ihany koa le antsoina hoe RR na hoe train sur rame zany le hoe métro reny zany hitantsika amin'ny télé na amin'ny film reny hitantsika anazy na train io zany na métro hitantsika de be de be tsy inona ny mpanjifa zany mandeha amin'ireny transport public reny zany de amin'ireny ny toerana tena toerana amin'ny on'ny olona tena amin'ireny ny tena toerana amin'ny on'ny olona tena ty andafy ohatra mijoro eo amin'ny métro izy mandalo le train tonga de misaoty izy vohitsaka n'le train ombany izy vohitsaka n'le métro izy de ny tena pira de ty satria na ny zavatra tenenina teo hoe tsy avelon'ny faty izy fa hampanahitany azy misy tanan'iny tapaka tongotra tapaka fa rehefa avy eo miditra ny hôpitaly mbola velona ny ray fa lasa vao mainka pira ny fahoriana mahazo anazy satria velona izy fa tsy maty izy satria niala ny tanany niala ny tongony fa mbola velona ndraika izy rehefa avy eo de na tsy afa mandeha ntsony fa de mibadabada fotsiny nefa velona satria le fianakaviana koa tsy tiany tsyna hoe ahoana moa no avela ho faty izy fa de karakara iny de na de maniry ho faty azy nga izy mavita mamony tena ntsony fa de mandritra ny androm-piainana zany izy de fijaliana zay fotsiny ataony lozanga izy zany ra olona fahoriana ataony devoly zany tety frantsa koa nisy an'izany namony tena izy mipetraka amin'ny 3e étage no mipetraka nisaoty avy eny ambaravarakely izy tonga de nianjera any ambany tapa tongotra tsy afaka nandeha ntsony fa tsy maty fa velona fa pira lavitra ny zavatra mahazo anazy lozanga io reto aza mamanandrakandra-poana zany de vola iny mampirisy anao ndana mamony tena ndana misaoty etsy de iny anao de misaoty rehefa tratran'io fiainan'io ny olona de akiviny satana alefany eo daholo zao fisainana ratsy reto de kivy sy ketraka le olona de tsy hitantsony inona tsony ny antony mahavelona rehefa avy eo misaoty am'izay no mbola velona iny fa vao mainka pira lavitra ny fiainanao zany zany fampahoriana ataony devoly daholo izany fa ny zavatra tsy fantan'ny olona de ty rehefa misy zay zavatra zay de iza no ampangain'ny olona Andriamanitra no ampangain'ny olona miteny ratsy an'Andriamanitra raha misy Andriamanitra maninona ny ohatr' zao ny fiainanay raha velona Andriamanitra nahoana ny misy zao zavatra zao Satana ny mahatonga an'io izy ny eo ambadika an'io zavatra io satria manana an'izay fahefana zay izy de izy no manao an'io ary ny tanjon'ny Satana de zao ny ampisaraka atsika amin'Andriamanitra no zavatra tena tediavin'ny Satana hitantsika teo moa zany le hoe ny fotoana ny iainan'ny Satana ny fotoana iainan'ny valala zany de hoe 5 volana ao anatin'izay no andringanany de tahaka izay koa zany amin'ny androm-piainan'ny Satana zany zay nomena anazy ny fotoana anjakana de andringana sy andrava zany izy de ny toerana de hoe iza no satria eo mihitsy hoe dans l'espace zany hoe iza no ananan'ny fahefana de ny olona zay tsy manana le tombo-kasiana an'Andriamanitra zany no hiaran'ny faharomotana sy ny fahatezerana sy ho viraviraina fa zay manana an'Andriamanitra kosa de zao ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina zay matahotra azy ary izy miandrika endritoana ho an'ireo zay efa nandray an'Andriamanitra ka mivavaka amin'Andriamanitra
de andrasany hoe ho latsaka ve ty sa tsy ho latsaka ary miezaka makafanahy foana izy zay no mahatonga ny tenin'andriamanitra manambara manao hoe ahoana izy Kristy mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra miambena ozy izy zay ny hoe mila miambina zany isan'andro anao miambina mbavaka mianatra ny tenin'andriamanitra mba tsy ho tratra ny fandrika ny satana satria miandrana izy miandry fotsiny izy fa iny foana voalatsaka tonga izy tena tonga izy ary izy maro izy tonga io anafika mandrava sy mandringana io ka ho an'ireo zany zay tsy manana an'andriamanitra sy ho an'ireo zay niala tamin'andriamanitra tamin'ny fivavahana amin'andriamanitra io de vira virain'ny satana io ataony am'izay tiany anaovana azy io fa de zao andriamanitra de fitiavana ka naniraka ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana any fiainana mandrakizay ka i Kristy ny rahan'andriamanitra zany mba anesorana antsika zany eo ambany vahoan'ny satana zany mba tsy izy no anjaka amintsika mba tsy anana fahefana amintsika izy izay no nahatongavan'i Kristy ho famonjena antsika de raha mandray an'i Kristy de ao aloha izy eo amin'le Jaona toko voalohany Jaona toko voalohany de ny andininy faharoambin'ny folo Jaona toko voalohany de ny andininy faharoambin'ny folo de zao ny tenin'ny soratra masina manambara manao hoe fa izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de izay mino ny anarany izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de izay mino ny anarany vonona zany ianao andrain'ny Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao de zao tonga zanak'Andriamanitra ianao rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao de tsy anana satana fahefana satria nahoana manana le tombo-kase an'Andriamanitra zany ianao ka le manana tombo-kase an'Andriamanitra de tsy anana satana fahefana tsy tratra ny fampahoriana taon'ny devoly io satria Andriamanitra no manome fiadanana azy manome fifaliana azy misy olona de manao ahoana izy zany mieritreritra eo amin'ny alalan'ny aranofo ny azona fifaliana de rehefa manam-bola izy de tena mifaly izy sy miravo amin'ny resaka aranofo fa rehefa misy fotoana iny tsisy vola misy fotoana maditra ny zaza de ory izy de manjo rehetra izy de hoe fa manino manahirana le ankizy tsisy vola fa lafo be ny fiainana jereo indray zao ty am'izao fotoana zao miakatra ny vidim-piainana zany amin'ity geran'ny Ukraine ty zany miakatra ny vidim-piainana de ahoana nandoavana an'izao facture zao ahoana nanaovana an'izao fampahoriana taon'ny devoly daholo tsy fandoavana hofantrano io ny ekolazin'ny mpianatra izy daholo zany fa aza maika ampahorian'ny devoly zany fa izy no miasa mitantana antsika Andriamanitra satria le fifaliana amin'ity le aranofo ange asehon'ny satana fa vetivety angeny fa fanamanam-bola ara ny olona reny manan-karena reny mieritreritra vetsika no manan-karena de tsy mba ory zany nareo marina hono na manana miliara sana amin'inona ary izy ny olona manam-bola de zao zay ampanam-bola azy mihoatra ihany ny zavatra tedaviny ary raha misy concurrent hoe mifaninana aminy amin'ny fahazonany iny areny iny de miady amin'iny izy zany ny zavatra ataon'ny satana inona ny fiadanana amin'izany tsy maintsy manitsaka an'iny izy ataony zay andringanana an'iny satria izy ny teo voalohany zany ny zavatra ataon'ny satana zany fifaninanana fanitsahana fa misy fiadanana ave am'izany misy fifaliana ave zany manam-bola ave anao de misy fifaliana ave am'izany zany alala olona manany mipetraka tamin'ny trano izy niasa tamin'ny toeram-piasana za tsy toena inona toeram-piasana manokatra ny armoarany ianao vola fotsiny tao amin'ny armoarany zany any Madagasikara tany Madagasikara zany kanefa ny ao an-trano ady tsy vita fa mifanompy izy mivady le vadiny zany mba mitaray satria mampirafy le rangahy zany de mitaraina le vadiny hoe so fa nga mbola tsy mialatsina am'le fitenenana fa zay moa le teneniny zany nga mbola tsy ampetena ny vola miako atena ozy izy vola feno armoara zany io fa zany ve de fiteny satria rehefa manam-bola ny olona zany de zany ny fiainan'ny olona inona ny fiadanana am'izany tsisy fiadanana zany fa zany ny fitenin'ny olona zany mitenatena ty sy mitity sy manompanompa ny olona io zany lozange zany reto iza nefa ny ao ambadika an'izany rehetra zany satana ny ao ambadika an'izany fa raha ianao zany mandray an'i Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao le fahazavana mandray ny hoe tombo-kase an'Andriamanitra ianao tsy hananany satana fahefana ianao ary le loza zany tsy miatra aminao zany io le loza tsy miatra aminao de
inona ary zany no jerentsika indray eo amin'ny 15 sy ny 17 indray no jerentsika ary toko fa 7 tsika teo a verenantsika le izy teo a toko fa 7 apokalipsy toko fa 7 a de ny 17 satria le 17 zany efa hitantsika teo hoe tady fahafatesana ny olona fa tsy haitezany ozy izy ary maniry no faty izy fa hitsoka azy lavitra zany fahafatesana zany ozy izy de eo amin'ny 17 indray de inona ny zavatra resahany eo amin'le 17 no hojerentsika indray zany 17 ka hatramin'ny 7 ary ny endriky ny valala de tahaka ny soavaly voaomana hoenty miady ary tamin'ny lohany ny saribonahitra toy ny volamena ary ny tavany tahaka ny tavan'olona ary manamboly tahaka ny volom-behivavy izy ary nifiny tahaka ny an'lioana ary nanam-piarovatratra tahaka ny fiarovatratra vy izy ary ny fitsopakopoky ny elany de tahaka ny fitrotrokotroky ny kalesy etin'ny sovalobetsaka miriotra ho eny amin'ny ady zay indray zany eto ny zavatra hitantsika eto zany eo anatin'ity le 17 sy ny 7 ty de resaka ressemblance zany ny zavatra resahany eto hoe tahaka satria satana de manina satrana de makatahaka maka endrika satria am'izay no ahafahany mamitaka zany avy amin'ny ahafahany mandringana de inona zavatra teneniny teo am'le andininy fa fito teo izy ary ny endriky ny valala de tahaka ny soavaly ozy izy voaomana hoentina miady ozy izy eo zany le itondran'le famitana zany sy le setroka zay alefany zany amy tany ny vahoaka zany ka io moa le zavatra nresantsika teo rehefa mivoaka zany ny valala amin'ny andiany rehefa mivoaka maro izy amin'ny andiany de ohatrany miaramila vonina ny ady izy be mihitsy feno ny lanitra iny zany de ohatran'ireny soavaly miotina miady reny tsy hoe sika rehefa mba nahitana amin'ny resaka tantara na amin'ny nao amin'ny baiboly zany tantara ara-baiboly reny ao amin'ny baiboly amin'ny soratra masina de rehefa misy ohatrany hoe tonga Davida andeha hiady amin'ny Filistina na mivoaka Saoly hiady amin'ny Filistina na mivoaka i Joshua andeha hiady amin'ny vahoakany Jeriko de mivoaka amin'ny andiany zany miaramila betsaka no mivoaka des milliers ozy izy ny fitenenana zany anarivo sy alilalina no mivoaka satria andeha hiady zany de ohatr'izay mihitsy ny voan'le valala zany mivoaka izy miriotra andeha hiady izy andeha andrava izy de inona ny zavatra tenenina eo ihany koa mikasika an'io zany ary tamin'ny lohany izy de saribonahitra toy ny volamena ary ny tavany tahaka ny tavan'olona ary nanamboly tahaka ny vehivavy izy ary nifiny tahaka ny an'lioana ozy izy ny nifiny izy tahaka ny an'lioana ary manam-piarovatratra tahaka ny fiarovatratra vy izy ary ny fikopokopaka ny elany de tahaka ny kotrokotroky ny kalesy etin'ny soavaly betsaka miriotra ho amin'ny ady ozy izy nifiny ino izy tahaka ny nifina lioana manana fiarovatratra vy izy ary ny fikopakopaka ny elany tahaka ny fikotrokotry ny kalesy etin'ny soavaly betsaka miriotra amin'ny ady zany de jereo fa aty amin'ny satria andringana sy andravany no atongavany aty amin'ny joela aty izy de jereo tsara ny saresehon'ny valala zany rehefa andrava sy andringana joela toko voalohany atantsika an'izany fandresantsika kely teo any moa izy io fa jerentsika ny eo amin'ny soratra masina aty amin'ny joela toko voalohany de ny andininy 4 ka hatramin'ny 10 aorinan'ny oseany misy anazy joela toko voalohany de ny andininy 4 ka hatramin'ny 10 de zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy izay sisan'ny kijeja de nohan'ny koraika ary zay sisan'ny koraika de nohan'ny valala vao ary zay sisan'ny valala vao de nohan'ny sopanga mifoazy ianareo mpimamo ka mitomania eny midradradrandray nareo mpisotro divay rehetra noho ny ranom-boaloboka satria tapaka tsy ho amin'ny vavanareo izany fa misy firenena mahery zany hoe nampoarina amin'ny firenena mahery zany reto valala reto andringana nampoarina amin'ny firenena mahery zay andringana zany ka le valala nasehony eto zany misy karazana amintsika mantsy rehefa valala de valala zay mantsy amintsika gasy ty mantsy zay ohatrany hoe valala de valala zay fa amin'ny aty andafy zany de zao raha miresaka valala aloha misy karazany zany valala zany de eo le teneniny eto eo zao teneniny inona le karazana valala resahany eto sao de miteny izy ozy izy
kijeja de miresaka izy valala vao de miresaka izy sopanga valala sauterelle daholo zany rehetrarehetra zany ka zay le tenena zay sisan'ny kijeja izy de nohan'ny koraika koa zany mbola ao anatiny zay sisan'ny koraika de nohan'ny valala vao izay sisan'ny valala vao de nohan'ny sopanga karazana valala zany reo de ozy izy mifoaza ianareo mpimamo ka mitomania eny dradradradra inareo mpisotro divay rehetra noho ny ranom-boaloboka satria tapaka tsy ho amin'ny vavanareo izany fa isy firenena mahery sady tsy hitahisa satria be dehibe izy ohatran'le valala mivoaka amin'ny andehana iny miakatra melin'ny taniko ny nifiny dia nifindioana ohatran'le hitantsika teo le hoe nifiny leo amin'ny apokalipsy io zany nifindioana satria rehefa nifindioana zany andrava sy andringana ange izy zany ny nifiny izy de nifindioana ary ny vazany dia vazana liombavy nataony simba tokoa ny voaloboko satria raha vao miresaka voaloboko amin'ny zanak'Israely de inona ny resahana ny voaloboka ange de nampoarin'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely ka raha vao miresaka ny hoe voaloboka iza ny tany-boaloboko Jehova ny zanak'Israely ny tany-boaloboko Jehova de ny vahoaka an'Andriamanitra zany ty voasimba ty hoe ny zanak'Israely no voatafika eto inona mahatonga ny zanak'Israely voatafika zanak'Israely koa nke naditra niodina amin'Andriamanitra foana nataonao de alefa n'Andriamanitra ny fahavalo manafika azy rehefa miodina aminy ianao de ohatrantsika ihany koa zany mialangy antsika amin'Andriamanitra fa ataony devoly ringany tsika afaka ny adalatsika afaka mihitsy ozy devoly io le ny anakendry ana ianao zao anao ny alefa anany retoro izy izy ampinaniny am'izay ianao mamay ianao rehefa avy eo eo mijafajafa eo fa mandadilady mihitsy ianao zay vo afaka eo raha mitady an'Andriamanitra fa de ny mbola tsy tonga zany de am'izao fotoana zao de tedavan'Andriamanitra atony izy fa tsy lavitra akaiky ianao izy tsy mila makany Jerosalema makany amin'ny on'ny Jordana vao mahita azy fa mitoerana zay misy ianao de fa mahita an'Andriamanitra ianao raha mitady azy amin'ny fonao manontolo sy amin'ny herinao manontolo sy ny sainao manontolo andininy fafito nataony simba tokoa ny voaloboka ary notapatapahany ny aviaviko nataony nakiky tokoa ireny ka nariny eny tonga fotsy ny ratsano izy izy midradradradra toy ny virjina misy kinan-damba midradradra toy ny virjina misy kinan-damba fisaona noho ny amin'ny vadiny fahatanorany fefa tapaka tsy eo amin'ny trano Jehova ny fanatra hoaniny sy ny fanatra hidiny mitomany mpisolona mpanao fanompoam-pivavahana ho an'i Jehova ozy izy tonga zany le fandringanana mandrava mandringa ny Satana ahoana aiza ny toerana misy atsika amin'izany fotoana zany vokatra ny zavatra ataony devoly de zao andininy fafolo farany de ozy izy hoe mariry ny sa misaona ny tany fambolena fa simba ny vary ritra ny ranom-boaloboka miena ny dilo io rehefa tonga io valala io mandringana tsisy tsony ny sakafo eny an-tsaha tsisy ripaka rehefa tonga koa ny fahavalo miaraka amin'ny aretiny miaraka amin'ny heriny sy ny fahefany ny fitaovy am-piadinany rehetrarehetra iny andrava tsy andringana ka misy raisina tsoniny aminao misy saona ozy izy ny findioana ny eny aminy ozy izy araka le teneniny teo de io ko le teneniny amin'ny apokalipsy teo apokalipsy toko fasivy andininy fahavalo zay koa nge ny teneniny teo apokalipsy toko fasivy andininy fahavalo de ahoana ozy izy andininy fahavalo ary manamboly tahaka ny volom-behivavy izy ary ny nifiny tahaka ny an'ny liona ozy izy nifindioana ozy izy ny nifiny ary ny fandrapana ozy izy tahaka ny liom-bavo izy ny fandrapahany zay ny endrika asehony zany satria andrava sy andringana izy ary ny baiboly de milaza fa ny devoly koa de zao mitady zay ho arapany tahaka ny liona Petera voalohany toko 5:5 jerentsika kely zay Petera voalohany toko 5:5 Petera voalohany toko 5:5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy de ahoana ozy izy mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady zay rapany zay le teny mivavaha mandrakariva aza mitsahatra mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady zay rapany izy zany tena miodiody izy mitady zay rapany io izy miandrika endritoanao am'izay miala ho kristianina izy miandrika zay tsy kristianina moa zany de efa tratrany am'izay tiany anaovana azy io zany
amin'ny fomba maro samihafa zany. Miododo izy mitady zay rapany tahaka ny liona merina, zany zavatra ataony Satana. De Satana koa zany de ampiarina amin'le liona merina io, ny filiona ny liony satria mitady zay ho rapany izy. Hitantsika tao anatin'izay ihany koa nisy teny teo mikasika le hoe eo amin'ny toko 9 ihany de Apokalipsy 7:7. De inona ny zavatra hitantsika ihany koa tao anatin'io teo amin'le Apokalipsy 7:7 teo. De nisy hitantsika teo hoe satroboninahitra toy ny volamena izany. De vakitsika kely ilay izy eo amin'ny 7 de verenantsika vakiny. Ary ny endriky ny valala de tahaka an'izao valo vao manao ety miady, ary tamin'ny lohany de nisy satroboninahitra toy ny volamena. Tamin'ny lohany izy de nisy satroboninahitra iny toy ny volamena hozy izy, nanana satroboninahitra zany izy ity. Ka inona moa saresehon'le hoe satroboninahitra? Ka raha eto amin'ny tany no jerena de olona izy nomena ny satroboninahitra volamena zany. De ny mpandresy nomena volamena, reo amin'ny tany fiazakazahana zany. De zay nahazo voalohany nomena volamena amin'ny Jeux olympiques, championnat du monde reny, amin'ny taranja rehetra zay misy zany, na athlétisme io, na judo io, na football io, na basketball io, na inona mety taranja zany. De zao zay voalohany de mahazo iny, mahazo satroboninahitra volamena. Zany hoe ny mpandresy zany nomena ny satroboninahitra io. Izy anefa maninona? Eo amin'ny lohany izy de misy inona? Araka le teneniny teo eo amin'le tapany faharoa 7 ary tamin'ny lohany ny satroboninahitra toy ny volamena. Fa le izy kosa de zao satroboninahitra inona le izy? Toy ny volamena. Satria fatatsika fa inona moa le tena tompon'io satroboninahitra io? De Andriamanitra keny tena tompon'io satroboninahitra io. Fa ny Satana inona? Fitaka ny azy. Izy nefa inona ny zavatra ataony eto tany? Maka le toeran'Andriamanitra no ataony. Usurpateur zany izy eto. Maka toeran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny anaova zay, anatin'ny famitana ny anaovany an'izay zavatra zay. De tadidio tsara fa rehefa niresaka antsika mikasika le soavaly voalohany tany amin'ny toko fahenina. Jerentsika angely izy any amin'ny toko fahenina rehefa niresaka antsika le soavaly voalohany zany. De inona nresantsika resaka tany amin'ny tombo-kase izy io. Tany amin'ny tombo-kase izy io de rehefa niresaka antsika le tombo-kase voalohany zany de inona zavatra resahany io vakitsika ny 9:2. De ozy izy, ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia nanana tsipika, ary nomena satroboninahitra izy de nivoaka izy ka naharesy sady mbola resy. Izy anefa ty le hoe nitaingina soavaly fotsy ty, maneho ny Kristy zany io. Io le tamin'ny fanaparitana ny filazantsara zany tany ambolohany io, tamin'ny fiangonana voalohany. De ny zavatra nisy de zao hoe rehefa nitory ny filazantsara zany ny apôstôly sy ireo zay niaraka tamin'ny apôstôly, de zao hoe conquérant pacifique zany izy ireo. Zany hoe tao anatin'ny filaminana sy ny fiadanana zany no nitorina ny filazantsara, no nanaparitana zany filazantsara izany manerana ny vazatany efatra. Satria niteneny tamin'ny apôstôly nanao hoe azo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina ao aminareo izy ary vavolombelika ianareo eran'ny Jodisy Samaria ary hatrany am-parany tany. De izareo zany nitondra an'izay afatra zay hatrany amin'ny farany tany. Zany hoe conquérant pacifique zany tao anatin'ny filaminana sy ny fiadanana torana, tsy tao anatin'ny famonoana, tsy tao anatin'ny ady hoe andeha andringana sy amono izy anafika. Satria ny firenena anankiray rehefa manjanaka firenena anankiray de ady zany zay, famonoana zany zay, mitondra fitaovam-piadiana zany zay. Fa ny eo amin'Andriamanitra de zao hoe conquérant pacifique, tsy misy zay fitaovam-piadiana zay, fa fitaovam-piadiana de ny Baiboly ny fitaovam-piadiana zany hoentina miady. De ity fiangonana voalohany ity nefa iza no nitondra ny fiangonana voalohany ity? Kristy no nitondra ty fiangonana voalohany, nitondra le fiangonana voalohany zany, mbola tao anatin'ny fahadiovana tanteraka amin'le hoe akanjo fotsy. De i Kristy conquérant pacifique aty zany miaraka amin'ny satroboninahitra izy, le satroboninahitra tena volamena zany io. Neny Satana nefa ny zavatra hitantsika de zao toy ny volamena ny azy, ary eo amin'ny Satana de zao tout est faux. Fitaka daholo ny eo aminy, sadoka daholo ny eo aminy.
zay mahatonga hoe satry-boninahitra toy ny volamena. Izy to ny devoly de tonga niny, ny devoly de tonga andringana, tonga andrava, tonga angalatra, tonga amono, tonga ampijaly. Ny azy zany ny conquête zay ataony, na ny fanjanahana zay ataony, de zao rehefa mametraka ny fahefana izy, de amin'ny fampahoriana no anaovany an'izay zavatra zay. Neny Jesosy Kristy ny fahefany, fiadanana, filaminana, fiainana, fahazavana, zany no entin'ny Kristy. Fa ny Satana mandringana izy. Zay manao hoe toy ny volamena anazy. Jereo tsara fa atao amin'ny Jaona 10, inona no teneniny eo amin'ny Jaona 10, satria zay ny toerana misy Satana inge mpangalatra. Izy le usurpateur. De inona no teneniny eo? Mpisandoka zany izy. Jaona 10:10. Jaona 10 de ny 10:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Inona zavatra resahana eto? Jaona 10 de ny 10:10. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana. Izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Tsy mitovy mihitsy zany le lalana. Jesosy tonga manina mba hanomenao fiainana sady fiainana be dia be. Mba hazonao zany fiainana. Fa ny Satana izy, Satana mpangalatra, mpisandoka, usurpateur io. De ahoana ozy izy? Tsy avy izy raha tsy angalatra sy amono ary andringana. Angalatra sy amono ary andringana, zany ny ataon'ny Satana zany. Ka izy mivoaka io amin'ny findioana zay hoentiny io, de ho avy izy andrava sy andringana zany izy. Zay ny zavatra ho ataony. De moa ny zavatra efa nianarantsika tamin'ny maraina manao hoe amin'ny voany no ahafantaranareo azy. Satria izy mpamitaka. De miafina izy amin'ny endrika isehoany io. Fa zao ny voany no ahafantaranareo azy. Raha mijery azy voalohany ohatra zao anao, de ohatra ny tena volamena nge zany satry-boninahitra hoentiny zany. Inona moa ny tena tiana tenena am'le hoe satry-boninahitra ohatrany hoe fahamarinana no hoentiny zany. Fa tsy fahamarinana io hoentiny io. Fa rehefa zahanao toetra io de kay toy ny volamena kay izy ty. Fa tsy le tena volamena. De io ohatra ny tamin'ny fiangonana Laodikia any, zay nijerentsika ny fiangonana Laodikia. De hozy Jesosy mantsy ny fiangonana Laodikia hoe ianao izy de mampanailo satria izy ianao jamba, mahantra sy mitanjaka ozy izy ianao. Fa hozy Jesosy mividiana volamena amiko ianao ozy izy. Mividiana volamena amiko ianao mba hiratan'ny masonao. Le tena fahamarinana zany io. Le finoanan'i Jesosy Kristy, le tsy misy pentipentina, tsisy fahalotony fa tena fahadiovana tanteraka. Fa Laodikia de inona zany atao Laodikia? Kanefa ianao izy izy milaza fa manan-karena ianao ary efa niary fananana be ka tsy manan-java mahory. Izy zany mieritreritra azy hoe manana ny fahamarinana izy, manan-karena izy, kanefa izy jamba sy mahantra ary mitanjaka. Raha tsy mividany volamena amin'ny Kristy io zany ianao, le tena volamena io zany, tsy azonao fiainana io. Fa raha mbola toy ny volamena ianao, ty toy ny volamena. Satria tsy izahanao toetra le izy. Izaho toetra ny fanahy rehetra ozy izy. Tandremo zany. De manana endrika inona izy izy? Manana endrika tavan'olona ozy izy. Hitantsika teo le izy. Jerentsika le izy. Eo amin'le 7:7 tapany faharoa. Apokalipsy 7:7 tapany faharoa resahany koa hoe manana tavan'olona ozy izy. Apokalipsy 7:7 tapany faharoa. De zao ny vaky miteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny lohany ny satry-boninahitra toy ny volamena, ary ny tavany tahaka ny tavan'olona. Zany hoe miseho amin'ny endrika olona zany no sehany, nisehony izy ity zany. Satria olona no ampiasain'ny Satana zany. Eto amin'ity tany misy antsika olona ihany koa no ampiasain'ny Satana amitahana. De miseho amin'ny endrika olona zany izy amitahana. Fa izy tsy miseho amin'ny endrika amin'ny mahabibidia azy satria liona mamiraviranga izy eo ambadika eo. Satana de manino mody miseho amin'ny endrika zanak'ondro izy. Kanefa bibidia masika izy. Tenin'Andriamanitra no miteny an'izany. Satana de miseho amin'ny endrika zanak'ondry, mody malefaka.
kanefa bibidia masika ambodia masika izy eo ambadika eo mitady zay ho arapany izy ny zavatra seho iny zany miendrika olona iny zany de ohatrany masina be fa fitaka ny eo ce n'est que de la fumée ny fitenenana de izay no mahatonga azy koa arak'ilay tenenana teo am'le endrika olona satria hoe lazaina ihany koa izy fa manana volom-behivavy jereo tsara le teny teo eo am'le 15 izy miteny an'io ary manamboly tahaka ny volom-behivavy izy manamboly tahaka ny volom-behivavy izy inona indray ny aseho an'le hoe vehivavy ny anarantsika kode zany teny zany ny vehivavy de maneho fiangonana zany hoe izy zany miseho amin'ny endrik'olona izy de miseho amin'ny endrika ny fiangonana izy miseho amin'ny endrika ny fiangonana amin'ny fiangonana zany mireprésenter anazy zany maneho anazy zany fiangonana io de ohatrany hoe tena masina be zany izy fa ny soratra masina de milaza fa io bibidia io satria bibidia inga izy amin'ny endrika bibidia izy fa mitafy akanjo zanak'ondry izy miseho amin'ny endrika vehivavy izy endrika ny fiangonana ny sehony kanefa de nahoana apokalipsy 7:7 de zao ny teneniny apokalipsy 7:7 de zao ny zavatra resahany 7 de ahoana izy ary hitako ny lohany anankiray izy zay tovoka efa ho faty nefa sitrana ihany ilay feriny saika nafaty azy ary gaga ny tany rehetra manaraka ilay bibidia aty amin'ny apokalipsy de teneniny hoe bibidia inga io ary tsy vitan'izay fa teneniny ihany koa gaga ny tany rehetra manaraka azy izy satria nahoana tena hoe masina be mbola ho hitantsika zay rehefa tonga any am'izay lesona zay tsika fa gaga ny tany rehetra miseho amin'ny endrika fiangonana izy miseho amin'ny endrika tavan'olona izy amin'ny alalan'ireny tavan'olona ireny mitondran'ny fampianarana amitahana n'izao tontolo zao gaga ny tany rehetra manaraka azy gaga de ao amin'ny apokalipsy io ihany 7:7 de miresaka izy misy ny atao hoe bibidia voalohany de misy ny atao hoe bibidia faharoa de miara-miasa reo manerana ny vaza-tany efatra zany amitaka zany lozange zany raha olona amin'ny endrika vehivavy de zay mikasika an'iny zany fa inona moa ny fiadiana mahery vaika indrindra fa amin'ny alalan'ny famitahana no fiadiana mahery vaika indrindra io le antsoina hoe l'heure zany amin'ny teny frantsay ianao zany aseny mizavatra eto izy variny eto amin'ny zavatra anankiray ianao nefa le atsy ambadika tsy ny tena misy zavatra ataony tsy hitanao akory iny efa misy fandrika ataony io tsy hitanao iny le eto aloha ihany ny hitanao de ny olona jamba satria eo anatin'ilay fahamazinana de jamba de tsy mahita an'iny iny de zay moa zany mikasika an'iny lesona antsika iny zany fa tapitra indray ny fotoanantsika zany ary tapitra ihany koa ny lesona izany de zao no namarana ny lesona azy eo faranantsika lizy zany satria fa tapitra raha teo ihany koa eo amin'le toko fahasivy de ny 10 sy ny 120 vakitsika fotsiny le 10 sy 120 satria efa hitantsika izy io ka tsy janonantsika ela ntsony 10 sy 120 de zao ny teneniny ary manandramo tahaka ny maingoka izy sady misy fanondronana ary amin'ny rambony misy ny heriny ampahorin'ny olona 10 volana ary manana ny anjeliny lavaka tsy hitanono mpanjakany izy ary ny anarany amin'ny teny hébreu de abadona fa amin'ny teny grika kosa de apolona no anarany efa hitantsika zay fa tsy verenantsika ntsony de 12 lasa ny loza anankiray indreo ho avy ny loza hafaroa rehefa afaka izao lasa zany zay zany le loza voalohany zay hitantsika mikasika ny zavatra ataon'ny satana io ifamitahana io zay zany ny loza voalohany zay ho avy ihany koa ny loza faharoa ny loza anankiroa zay mbola ho avy zany de ho hitantsika ny amin'ny trompetra fahaenina sy ny trompetra fahafito izany de zay mikasika an'iny sorantsika ny tompo de rehefa miresaka tsika amin'ny lesona manaraka zany de hiditra indray tsika zany amin'ny trompetra fahaenina na ny loza faharoa izany ivavaka tsika isotra an'Andriamanitra ny amin'ny lesona hitantsika tamin'ity anio ity ivavaka tsika Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao misaotra tompo
raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao izahay tsy amin'ny herina fahatanjahana tompo fa tamin'ny fanahinao rery ihany dia misaotra indray ny amin'izay vitanay tamin'ity ianio ity akay satana miasa amin'ny fomba rehetra ao anatin'ny famitahana rehetra izay ataony ary tsy vita amin'izany ihany koa fa amin'ny endrika vehivavy ke nisy ehony dia amin'ny endrik'olona izany dia ny endrika fiangonana izany sy mampiasa olom-piangonana izy amin'izany zavatra izany na mitahana amin'ny fomba rehetra nefa bibidiny eo ambadika eo izay andrapaka sy andringana sy andrava eny Andriamanitra no ny teninao manambara manao hoe miambenao izy mba tsy hamitahana anareo ka eny tompo aoka izay vonona ho amin'ny asa tsara rehetra sorato ampony ny lalànao ray ireo ataovy an-tsainay meonay ny hery hiambenanay mbavaka sy anarany ny teninao mba tsy ahavoaripaka anay tahaka ny sasany izay efa niala tamin'ny finoana dia raina ny anaranao ray kalazay ny anaranao any ny anaran'i Jesosy aleloia amen izay ny lesitsika misaotrantsika rehetra niaraka nandinika sy nianatra ny tenin'ny tompo toy izantsika indray amin'ny manaraka izay lesona izay babaitsika rehetra